Manomboka kosa ny fanangonam-bokatra eny amin'ny foiben'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara na ny CSM manao afantarantsika azy taorina ny fifidianana izay andrafitra ny ao makasika izany. Tafiditra indrindra ao anatin'izay fanangonam-bokatra izany raha hoany tamin'ity androandroany ity no asy teny 20 isanjaton'ny vokatra no efa voangona. Nanomboka ny fanangonam-bokatra tao aorian'ny fifidianana ompikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara na ny CSM. Raha ny fanazavana nentin'ny mpikambana avy ao amin'ny voamera-pikarakara ny fifidianana dia manana ny fomba anangonany sy ikirakirany ireo voka-pifidianana izy ireo. Fomba fiasanay moa zany satria misy lavitra le juridiction dia azony zareo alefa par téléphone na par mail ny résultat après dépouillement tany zany tao aorianany dépouillement fa ny élection rehetra aloha zany dia omaly daholo no natao. Dia hatramin'izao aloha zany zay ny pli dia mbola lazalazaina hoe visivisi ny tonga fa kosany ny résultat zay par téléphone na par mail no nazahoana azy dia efa any amin'ny 80% any zany zay zao. Dia miandry ny pli zany confirmé an'izay dia zay mahatonga an'le hoe amin'ny 24 novembre no mivoaka ny résultat officiel. Ny antony dia satria miandry an'le pli ho tonga zany satria misy lavitra le toerana zay sy todin'ny avion akory ary fa fiara no tongavany zareo manatitra azy aty. Mitsinjara ho maromaro kosa nefa ireo toerana izay hosahan'ireo ho voafidy amin'ity fifidianana ity. Araka le voalazan'ny texte dia misy olon-tena zany ny chancellerie. Zay chancellerie zay zany dia ry zareo eny ministère ny école ny NMG zany dia ny any amin'ny zay miasa aty amin'ny CSM sy ny magistrat en détachement rehetra zany zay no atao hoe chancellerie. Dia misy ihany koa zany un représentant par cour d'appel sauf Antananarivo zay misy mpitsara maromaro dia hoe lasa hoe représentant ray ho an'ny cour d'appel d'Antananarivo, représentant ray ho an'ny tribunal amin'ny ressort ny cour d'appel d'Antananarivo fa ho an'ny cour d'appel hafa zany dia représentant ray ho an'ny cour d'appel sy ny ressort niny cour d'appel iny. Zay zany no mamaritra n'le fifidiananao. Dia ao anatin'ny texte koa moa mbola misy hoe ray solon-tena avy any amin'ny université, ray any amin'ny société civile zay zareo ihany koa no miorganiser ny élection de zareo any dia manatitra ny résultat aty ohatra ny sasany any. Dia ny reny moa d'office zany ny misy solon-tena ihany koa ho an'ny tribunal tribunaux administratif rehetra eto Madagasikara, solon-tena ray koa an'ny tribunaux financier rehetra eto Madagasikara ary ny solon-tenany ry zareo procureur général en cour suprême sy ny premier président ny cour suprême zany reny zany membre d'office ohatrany hoe président de la république sy ny vice président zany hoe madame le ministre ny justice zany. Raha ny vokatra Vonjimaika Voaray dia candidat efatra ny fantatra fa mitarika dia i Erzorado Andriamananteny sy Nadia Volatina Rakotomalary isolon-tena ny chancellerie, Randriana Souljac isolon-tena ny fitsarana ambony Antananarivo, ery Rarson Jean-Luc isolon-tena ny fitsarana ambony Antsiranana ary Randriandrarimanana Santatina Salamy isolon-tena ny tribunaux administratifs.